fikambanany tantsaha ezaka tsy manaiky ny anagiazana ny taniny. Commune Lasouge miatra ny couvre-feu manomboka amin'ny 10 alina. Fameloma maso ny antoko-tima ao Toliary ny date officielle sisany andrasana hoy Maître Eliso. Sabotsy fasivy ny volana Oktobra ny taona 2024 akasitraka anao hatrany manaraka ny fahita lavitry ny MBS amin'izao alina izao manasanao mitiavana sy ampanajana ary anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Isantarantsika ny vaovao izao alina izao dia nivoatra ny raharaha makasika indrindra ny fivoahany ilay ankora mampiaya ny pona eny Ambohimanambola. Nampiantso mpanao gazety ny pona amin'ny fokotany Ampaimanga ho an'ny androany. Ny antony moa dia noho ny fanagiazan'ilay orinasa ny tanin'izy ireo raha ny fantatra dia ho ataon'ity orinasa ity fanariana ilay akora mivoaka avy amin'ilay orinasa izany. Nzava-Ndremahefa sy Mathieu Prince no teny an-toerana. Taorian'ny fitarainana izay nataon'ireo mponina eny Ambohimanambola mahakasika ny fivoahana akora mampiayay avy amina orinasa iray eny an-toerana. Nobodolilay orinasa indray ny tanin'ireo tantsaha eo akaikin'ity orinasa ity amin'izao fotoana izao. Nisy mantsy ho ireo mponina ny fanapa-kevitra noraisy ny fanjakana amin'ny fanakatonana io orinasa io izay niteraka fikorontanan-tsaina ho an'ny mponina teny amin'ny manodidina. Saingy nivadika zavatra avy izany taty aoriana. Ka ny tanin'ireo tantsaha indray no nigazan'ity orinasa ity anariny izay akora mivoaka ao anatin'ny orinasa izay. Tsy nisy fifampiresahana fa avy hatrany dia bilidozera no tonga nandrava ny tanin'izy ireo androany izay misy ny famolen'ireo mponina tetỳ amin'ny manodidina. Nakaton'ny fanjakana maika izany hoe ny orinasa papimaty satria hoe mandoto rano. Tao aoriana izay nefa tsy mipetraka tamin'izay ny papimaty fa nanao betizy nandrava le fifoloha dia izao raha antsika mahita zao raha tokony izy nefa tsy anazy le tany fa efa mikambana nanajary anazy ary mikambana tanteraka hatreto aloha mbola tompo fa hoe tsy mbola misy hoe andrahaniny ty raha andrahaniny dia io raha antsika mahita io zany le zavatra ataony zareo satria za anisan'ny vice président zany anisan'ny nanadiady zareo aiza ny taratasy afazahoanareo mandrava le fifoloha sy manao an'ity foto-tafitrasy ity dia zareo moa zany tsy nanako tenena fa hoe atony rano no arina aloha mandraba fa société ozy izy ny tombotsoan'ny société ny jerena ary mariana eto tsara mihitsy ary amafisina eto zany malona le olona ny teny hoe mpangalatra tany fikambanana izy zao ny tena mangalatra sady manao betisy ary aminay mpikambana zany efa misy manana taratasy ananana taratasy zany zay zao efa manana taratasy zany amin'io ara-dalàna kanefa amin'izao fotoana zao ihany koa dia izan'le pampimady eo potehana ny taratasinay malahelo zay noho ny amin'izany zavatra zany kanefa dia fanananay efa misoratra aminay ny tany dia fa ianao anay amin'izao dia potehany le fiainana eto zany ka dia malahelo zay zany tiany hoe tarainana any amin'ny tompona andraikitra sy ny manam-pahefana mba hijery an'le izy akaiky mba jerena koa ny momba an'le vahoaka madinika satria miaran'ny tsindro sy ny aminy izy miaran'ny ohatrany hoe anterisetra ataon'ny olona hoe manambola. Raha ny fanazavanireto mponina ireto hatrany dia milaza ho mahafantatra olona ambony ao amin'ny fitsarana ity orinasa ity. Milaza ny tsy anaiky hatramin'ny farany kosa ireto fikambana ny tantsaha ao Ambohimanambola ireto satria misoratra amin'izy ireo ara-dalàna ny tany. Ankoatr'io anisan'ny mampitaraina ny mponina ety amin'ny manodidina ihany koa ny fisiana orinasa iray izay mamoaka fofona tsy zaka ka miteraka tsy fahasalamana ho azy ireo. Orinasa ito ny papimaty zany napiditra ny orinasa ito dia izy io zany efa orinasa avany Ambomanga kely izy io mivoaraka ny olona tany satria makarary le menaka andrahoany eo fofona makarary andobe mafana zany rehefa manao an'le menaka ao izy fa manetana ny eo ambony zany mba hijery akaiky dia atao fanaripako be koa tsy hitoana nito fako be eto an-dalana zany dia nalalana le ara tsisy fa bahana an'le lalana fa mba manainga anareo zany mba hijery akaiky an'le zava-misy aty atoerana io zany tsy isan'andro mandeha fa rehefa mandeha zany io dia tonga dia herinandro iray manontolo iny izy mahandro an'le izy indray dia elaela kely indray izy vao tonga eo tonga dia kitairay camion io ny laniny indray andro rehefa ohatrany izy mahandro an'le menaka. Niezaka nanantona ny tompona andraikitra atao amin'ity orinasa ity moa izahay saingy tsy nisy afaka nandray anay izy ireo.
raha izahay ny eny ambohimanambola sy ny manodidina dia any Andraisory sy ny manodidina kosa indray dia ferrant tanteraka ny poneny amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisiany rano, ny fahatapahany rano matetika sy nandritra ny taona maro mihitsy. Tsy mitsatra ny taraina ny pona rehefa manao antsoavo hatrany. Efa imbetsaka ihany koa ny tanterana izay teto amin'ny fahitalavitry ny MBS, saingy tsy mbola nivaraka izany ny olana hatramin'izao. Efa tsy rariny intsony ny zava-misy ety aminay hoy ny fitarainan'ny ponina tamin'ny Nzava-Ndremahefa sy Mathieu Prince. Toy izao ny zava-misy ety Andraisoro. Eto andrenivohitra ihany fa tsy aiza akory. Ny biton'izao no mandravaka ny lalana sy mameno tanàna. Na andro na alina toy izao ny fijalian'ny ponina amin'ny resaka fisitrahana rano fisotro madio avy amin'ny jirama. Raha neto amin'ity paompin-drano iray ity izao dia efa iray volana izay no tsy nandeha intsony ny rano raha ny fanazavan'ireo ponina. Tsy ny eto ihany anefa fa saika ireo paompin-drano rehetra mihitsy. Mijaly izahay ho ireo ponina satria na ny rano isasana sy andrahoana sakafo aza tsy misy ary manoatra noho ny mahazo ireo ponina tratry ny kereny atsimo. Tapaka mihitsy io rano io bidon io rano vonona tsisy zay mandeha miasa raha andeha hiasa zao mipiasa tsisy rano rehefa hoe avy miasa raha tsisy mihitsy mpanjifa ranona izy nefa dia 500 ny ray bidon ka raha misy marimaritra iraisana ihany raha fanjakana meo rano zay ny fiainana efa sarotra vola tokony amidinay hanina sarboa amidy hena kely etsy lasa ao amin'ny rano dia lasa tsisy hanikohanina tsony zay raha misy rano tokony ray bidon 500 raha tsy manana vola afa-tsy 5000 ianao dia rano ray bidon tsitsitsiny tsy haiko tsony mpanasana entana amin'izany na hoe ahoana na hoe ahoana ary en Bovory tena enjala be efa mivoaka kilometra zao fo mihitsy zao le rano ry en Bovory nefa rano vovo zany fa ny tuliarany zao mieny tena ny tuliara mihitsy zao fa tena mba atao tonga ny fanjakana mihitsy rehefa tsy amin'ny rano isanandro amin'ny bombonina io izy dia tokony mba asiny rano amin'ny tomobile mitatotra eo zany mba hoe mena 700 zany le izy farafalika matana mamoaka an'izany 700 zany rehefa tena enjana jereny loton'olona zao hoe tena zara raha misasa zao ny olona ny aretina nefa lazaina fa mitatatata mila manasa tana mila manasa inona tena tsy mbola tsakafefana angambany raha misy ny ray dia zay la tsakafefana zay nefany sady pikarama mipinana zay nefany raha pikarama dia tsy manaramanay ny olona satria le bory tsisy rano mane le bitomanga tsisy manety zay mividy amin'ny 500 etsy nefa zay vola miditra aminay raha tsisy dia tsy afaka mividy amin'ny 500 zay makany ambarabiasy tena mijaly rano mihitsy zay fo amin'ny maraina sikana tiareny vohitrana sikana eto fa tsy any ambany vohatra tsy tokony izaly rano sikana eto zany tena marina satria asikana aty amsikana ny fohiben'ny ziramasy ny tariny dia zay agnatin'ny resako eto ampy androkopy ao eo amin'ny bassin ambany eo fa manay fagnatako zany any amin'ny ambony tsy tokony hoe tapaina ny resaka rano fa tsy misy ny asa zany dia zay zany tokony hoe mba ataoko ny fivelomany madinika. Raha ny fanazavana trany efa miteraka disadisa eo amin'ny sampony eny an-toerana izao fahatapahan-drano lavareny izao. Misy fotoana mandeha ny rano kanefa tsy maraka ny filan'ireo ponina marobe izay monina ety amin'ny manodidina izany. Efa nisany koa ny fitarainana nalefan'ireo ponina tany amin'ny tompony andraikitra saingy mandraky ity ny androany tsy nahitam-baolana izany. Ny olona menamena be dia zay zany ohatra miandro pompo zany zay dia rehefa misy rano mandeha dia miady ny olona satria le rano tsy maraka dia tsy hitanay zay atao efa zay koa amin'ny alina miandry an'io zay koa le izy mba mandreraka ihany hoe amin'ny alina zany hoe vao andeha mipompo mety manahirana ihany na ny olona fa mba reraka le asa amin'ny fitadiavana amin'ny etoandro dia mbola akarany koa hoe amin'ny alina mety tsy rariny tsony zany. Manambana ny grevy sy hanao hetsika fanarana ho an'ny mpitondra fanjakana moa reto ponina eto Andraisoro reto raha toka tsy misy ny fandraisana andraikitra sy ny fijerezany amin'izy ireo manokana. Mitaky ny ampitsarana tsy misy fepetra ny fanomezana tsikelikely ny asan'ny foiben'ny fitantanana ny etra na ny DGU any sehatra tsy miankina ny avy eo anivon'ny sandika raha ny fanambarana miaraka izay nataon'izy ireo. Onjara Lena Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Anjara asany eo anivon'ny foibe fitantanana ny etra na ny DGI ny fitakiana ny etra tsy manana fahafahana hitsapaka izany andraikitra izany sehatra tsy miankina. Mamotika tanteraka ny asan'ny DGI ny fanomezana azy ireo izany aka tsy azo ekena velively. Misy amin'ireo cabinet d'études tsy miankina mantsy ano tsy mahafay akory ny asa mifandraika amin'ny fitakiana etra nefa manao izany ihany. Misy eo amin'ny endrika maro lafo ifampitehana tsikelikely ny asan'ny DGU ary izany no anaovan'ny sindika antsoavo amin'ny ampitsarana tsy misy fepetra ny fampitehana ny asan'izy ireo.
izay syndicat rehetra voalaza anarana etsy ambony dia mahita fa misy foana reo kabinet tsy miakina manao tsikelikely ny asa zay efa fanaon'ny sampandraraha akapobeany etra ao anatin'izany ny fanaovana fandinihana na étude momba ny fampidiran-ketritra amin'ny lafiny maro atsonina amin'ny teny frantsay hoe étude sur l'appui à la mobilisation des recettes publiques, option de professionnalisation des administrations de mobilisation des recettes, étude sur les environnements des affaires, etc. Ao koa ny nanamboaranareo logiciel na application hietra sy bilan reo asa reo dia marihana fa misy entité na misy sampandraraha afaka manatanteraka an'izany ao anatin'ny DGI ary andrara asany sampandraraha anatin'ny DGI zany araky ny décret araky ny voalazan'ny décret 2019-093 tamin'ny 7 mars 2019 nefa dia ampiandraketana olona ny ivelan'ny sampandrarahan'ny etra zay tsy mahalala akory ny tena zava-misy iaina mampiasan'ny etra sy ny momba ny fampidiran-ketra ny olona amin'ny fampidiran-ketra eto Madagasikara ka manomboka eto dia mitaky zahay syndicat rehetra atao anatin'ny DGI ny ampitraharana tsy misy fepetra manomboka eto reo asa zay ampindraketana reo olona avy any ivelan'ny DGI ireo fa averina kinina amin'ireo sampandraraha atao anatiny manomboka zao ireo asa sy étude fanatsarana ny fampidiran-ketra reto fa anjaran'ny fanjakana no maminoana sy manome fitaovana ahafahan'ny mpiasan'ny etra manatanteraka izany. Takina ihany koa ny fampidiniana amin'ny syndicat ao anatin'ny atao hoe dialogue social rehefa misy fanovana ka saina atao anatin'ny sampandrarahan'ny etra. Ny antony dia mba tsy hanotohana amin'ny fiandrianam-pirenena sy ny asa fitakiana etra eto Madagasikara. Araka izany, entitra ny syndicat ny mpiasa rehetra ivondrona ny SNAIM, ny S2IM, ny SAKIMA ary ny ACDGI raha nilaza fa tokony haverina amin'izy ireo ny asany, aka ny mpiasa amin'ny DGI no omena tohana amin'ny mpanatanterahana ny asa. Eo amin'ny sehatra ny asa fanaovan-gazety dia nitondra fanazavana mahakasika ity tontolo ity ny mpanao gazety iray sy mpisehatra roa zora tsy misehatra tanambarany ary fa voany tohitohina tanteraka rehefa manakaiky ny faharavana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'ny afitsoko ny ministra ny serasera Ando Miaratina sy Manorandre Malala. Manana andraikitra makadiry eo anivon'ny firenena ny mpanao gazety avy amin'io no ahafahan'ny olom-pirenena rehetra mahafantatra sy manjohy akaiky ny raharam-pirenena. Afany mitatitra ihany koa ny zava-miseho sy ny zavatra iainany eny anivon'ny fiarahamonina. Tsy ny mpanao gazety ihany fa mampisy fetraka ny goavana any amin'ny tsirairay mihitsy raha ny asa fanaovan-gazety no voatohitohina raha nambarany mpanao gazety rojo Ratsimiseta. Tsy azo ekena ho izy ny fitsabahana sy fanampitena amin'ny endriny rehetra ity sehatra ity ho tombotsoa ny olon-tokana. Manakaiky ny faharavana ny fahafahana manao gazety atsoatsy noho io lalàna izay hitanay io. 5 ihany lay ao anatin'ny lalàna code de la communication. 5 izay tsy nandalo tamin'ny asam-bomiera fa nisisika ho azy teo. Anefa ireo 5 ireo dia manimba zavatra be ao anatin'ny fahalalan'ny asa mpanao gazety. Tena fanampenam-bava ankitsirano ny mpanao gazety mihitsy ireo lalàna ary ny olafitra mpanao gazety izay kasaina ajoro atsoatsy amin'ity fividianana sens unique ity dia io mihitsy no ahinay ho lasa rafitra tsy hiaro mpanao gazety intsony fa lasa rafitra mpampahory sy rafitra amono ireo mpanao gazety namany ary zay no ahinay ary zay nampatonga anay njoro satria resy lahatra zay fa asa masina ny asa fanaovan-gazety ary raha miteny ny mpanao gazety dia miteny tsy ho an'ny tena no itenenany fa misolo tena ireo vahoaka manerana ny nosy izy. Tsy tokony hitazapotsiny maloana ity tranga ity ny rehetra
afa tokony hijoro sy andray andraikitra tandrify azy ny tsirairay ho tombotsoa ambony asa fanaovana gazety eto Madagasikara. Ny vorotesy amin'ny hôpitaly Mpanjakana CHUJR kosa androany tsy ny fikambanany mpampianatra mpikaroka mpitsabo nisy ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'izany makasika indrindra ny fitazomana ny profesora Oktobra rakotitina sy ny mpitsabo iray hafa izay voapanga fa niraisy kombakomba tamin'ny fampanosirana gadra iray izay notsaboana tao amin'ny CHUJR. Zavandre Mahefa sy Mathieu Princy. Eo anatrehany toe-draharaha izay mahakasika ny profesora Oktobra rakotitina mpikambana ao anatin'ny fikambana ny mpampianatra mpikaroka eo amin'ny sehatry ny fitsaboana izay notazony ny mpitandro filaminana. Ny fikambana ny mpampianatra mpikaroka mpitsabo dia mampiseho firaisampo, firaisan-tsaina ary firaisan-kina feno amin'ny profesora Oktobra rakotitina. Mahatoky ny fahaleovan-tena ny fitsarana andray fanapa-kevitra ampahendrena mba hisihany fitoniana. Misaotra sy makatelona ny mpitsabo ary ny mpiasa ny fahasalamana rehetra manerana ny nosy izay maneho ny fanohanana sy ny firaisan-kina. Taka ny mpiasa ny fahasalamana rehetra mijanona eo anilan'ny vahoaka sy ny mpiarabelona amin'ny fiarovana ny ainy rehetra. Mitaky kosa amin'ny tompona andraikitra mba hamerina sy hanaja ny zo sy ny asiny ao anatin'ny fanatanterahana ny asa fitsaboana. Izay no fanambarana nataon'ny fikambana ny mpampianatra mpikaroka mpitsabo androany atetsy amin'ny asa Ranosy. Rehefa nanontany ireto mpitsabo ireto moa izahay ny tolakandro teo dia nilaza izy ireo fa mbola voatazona ary mbola eo ambany fanaraha-maso ny mpitandro filaminana ireo mpitsabo roa izay voasaringotra ao anatin'ity raharaha ity. Loharano vao hafa ihany koa no nahafantarana io atoandro io fa marary mafy kanefa voatazona etsy Anosy ihany koa edy Mamirina na ety Bois de Rose. Tsy tokony hala oksizena ity farany nefa tsy nomeny polisy lalana hiverina any amin'ny hopitaly no sady tsy afaka manao oksizena izay mitazona ny fofinainy raha ny angom-bavao hatrany. Ny profesora Oktobra rakotitina moa dia mpikambana ao anatin'ny Académie de Médecine no sady manana laharam-boninahitra commandeur izay laharana tsy azo samborina sy tazomina vonjomaika mandritra ny fanadihadiana izay mety atao aminy. Ratsaivina dia nitokona nilanja sora-bavety ary nitaky tsy misy atakandro ny amoahana ireo mpitsabo misy aroa no samborina ireo ny syndikan'ny mpitsabo tao amin'ny asa Ranosy omaly. Nambaran'izy ireo fa tsy andraikitra izy ireo velively ny miambina ny gadra izay tsaboan'izy ireo. Ny mpitsabo dia manome fitsaboana, manome ordonnance na maniraka manao analizy ary anjara marary no manatanteraka izany sy mijery ny toerana anaovana izany ka ny mpiandro fonja no manaraka azy amin'ny dingana fitsaboana rehetra ataony. Ankoatr'izay nambaran'ireto mpitsabo ireto ihany koa fa ataon'ny fanjakana ankilabao tanteraka ny fitsaboana. Feno ny kapokanay mitohy ary amafy ny hetsika raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Ratsaivina moa dia voaheloka higadra mandritra ny 5 taona hatranomaizina ary nandola mandy 5 miliara ariary edy Mamirina na edy Bois de Rose. Vezatra ny ampangana azy ny resaka fanondranana tsy ara-dalàna Bois de Rose. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia nivoaka omaly alina avy hatrany ny karamany mpiasa misana ny fanaovam-bakisiny fanefitry ny Covid-19 eto Antananarivo renivohitra. Raha saivina dia ireto mpiasa ny fahasalamana ireto nanatanteraka fitokonana fanairana teny amin'ny vakisiny Oktobra CHUJR omaly izay nandita eto amin'ny fahitalavitry ny MBS noho ny tsy mbola nanefana ny karaman'izy ireo roa volana. Ny kropaka avy hatrany araka izany ny tompona andraikitra ka dia niroso tamin'ny fizarana izany ny alina ihany. Mpiasa 70 no voakasika izany mitsinjara ho ekipa 430 samy ahitana olona 5 avy dia ny vaccinateur, enregistreur, vérificateur, maintien de l'ordre ary ny gestionnaire de déchets. Mampametra-panontaniana hatrany ny zava-misy eto Madagasikara. Andrasan'ny tompona andraikitra hitokona hatrany ary ve zany ny mpiasa vao misy ny fandraisana andraikitra. Misy ihany ary ve zany ny vola fa maninona no tsy zaraina. Ankoatra ny sehatra ny fahasalamana dia anisan'ny sehatra andrenesana fitarainana sy fitokonana hatrany ihany koa ny tontolo ny fampianarana. Eo amin'izay vaovao tapatapan'izay hatrany ny tranga misiaramonina kosa indray dia ny trangana aitrano goavana tao amin'ny tanànany Mahafasa Mangarivotra distrika ny Farafangana Alina. Trano 900 be izao no indray kilany afo. Olona iray no namony ainy. Tafiakatra 3 arivo ny trabony hatramin'izao. Hatreto dia tsy fantatra mazava izay tena antony nitarika ny fahamaizana fa ny afo efa nijoalajoala no nanaitra ny olona teo an-tanàna. Nanomboka tamin'ny 10 ora alina teo eo ny firehetana ary naharitra ora 5 be izao. Ny farimbona tamin'ny famononan'ny fifehezana ny firehetana avy hatrany ny olona teo an-tanàna. Nanampetsaka azy ireo tamin'ny famononan'ny afo ihany koa ny orana ny latsaka. Rava ny afo niaraka tamin'ny trano ny fananan'ireo niarambonina. Ny iray ampahefatry ny tanàna ny Mahafasa Mangarivotra iray manontolo no rava ny firehetana goavana alina.
fa misy kosa ny fanentanana ataony vomiera mahaleo tena miaro ny zon'olombelona na ny CNIDH eny anivon'ireo ivy-toeram-pampianarana miankina sy tsy miankina mahakasika ny fanajana ny zon'olombelona. Mpampianatra mahery ny 904 no fantatra fa efa nahazo izay fanentanana izay raha ho an'Antananarivo manokana. Tsy hijanona eto ampovoantany ihany anefa izany fampianarana sy fanentanana izany fa hoitarina amin'ireo sekoly rehetra manerana ny nosy ary tanjona ao anatin'izany ny afahany ankizy sy ny tanora ny mahazava-dehibe izany fanajana ny zomaolona izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia mpanao gazety mianadahy nahazo ny prix Nobel de la paix tamin'ity taona ity. Nampahafantariny komity mpikarakara omaly zomany anaran'izy ireo. Onjalalaina Ranaivomanana, Ando Miaratina sy Tokra Marla. Mpanao gazety niady ho an'ny fahalalana maneho hevitra i Dmitri Muratov avy any Rosia sy Maria Ressa avy any Philippines ary izay indrindra no antony lanolorana azy ireo ny prix Nobel de la paix. Misy olotena ireo mpanao gazety miady ho an'ny fahalalana maneho hevitra any amin'ireo firenena tsy mbola ahitana taratra izany firy izy mianadahy ireto. Efa mampolo taonany maro ilay Rosiana Dmitri Muratov no niady ho an'ny fahalalana maneho hevitra. Anisan'ny nanangana ny gazety Novaya Gazeta izy ary tony fanondratana amin'izao. I Maria Ressa indray dia mpanao gazety Philippines ary manana haino aman-jery miompana amin'ny fanadihadiana lalina. Tamin'ny taona 2012 izy no nanangana ny rappeleur ka ny fahalalana maneho hevitra no fitaovana entiny anatsika fonana ny fanararotam-pahefana ataon'ny mpitondra any Philippines. Medaly volamena sy diplôma ary vola mitentina 7,9 euro no atolotra azy mianadahy ireto amin'ny 10 volana Desambra ho avy izao any Oslo, Norvège. Mariana fa ny fandarana asa misana ny sakafo eo anivon'ny firenena mikiambana na ny PAM no nahazo ny loka Nobel ny fandriampahalemana tamin'ny taondasa. Ny fahadimy volana Oktobra lasa teo no namoaka ny tatitra mahakasika ny fanaovam-bakisiny aty Afrika ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé teo amin'ny tambazotrany tsy tasoritra tao anatin'izay tatitra izay nefa i Madagasikara. Mitondra ny fijeriny mahakasika izay indrindra ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Navahadrano, Jerry Andriambolaina. Firenena 7 aty Afrika no nahatratra ny tanjon'ny OMS hatramin'ny farany volana septambra teo momba ny fahavitany vaksiny mihoatra ny 100 amin'ny isan'ny mponina ao aminy. Isan'ny ao anaty listy Komoro, tsy tazana tao anatin'izany kosa i Madagasikara. Hatramin'izao dia tsy hita tabilao izay tena fanentanana ho an'ny vahoaka malagasy ny tombony amin'ny fanaovana vaksiny avy amin'ny fanjakana. Tsy miova hevitra ny eo anivon'ny fanoherana ary manamafy hatrandry fa ny fanaovan'ny vahoaka malagasy ny vaksiny ihany no vahaolana ahafahana miaro amin'ny aretina sy ny fiarina ary ny fivezivezena ankalalahana. Ny antony dia tsotra be ny fanjakana tsy manentana ny vahoaka mihitsy hanao izay vaksiny izay dia normal be zany hoe tsy mahatratra an'ilay fenitsika amin'izay hoe fanadadina nataonao OMS zany. Tena misy fifandraisana satria fanjakana tena niezaka mihitsy zany hoe mavita afaka miaro antsika le CVO kanefa ny raha nalala ny zavatra nisy fa nanontany pita zay mpanenina ataontsika firenena afrikana zay nakalizy ireny aga dia anisany nanakihana an'izy hoe tsy maharo ny vahoaka ary tsy dia misy fandairana loatra zany amin'ny aretina coronavirus le CVO dia zay no anisany ihany koa hoe mety tsy namparisika amin'ny fanjakana anentana ny olona hanao an'ilay vaksiny kanefa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia vaksiny aloha zany no azo antoka fa afaka hiaro antsika malagasy, afaka hiaro amin'ny vahoaka rehetrarehetra amin'ny aretina coronavirus. Efa tsy ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana intsony isika amin'izao fotoana izao saingy mila mitandrina trano kosa satria mbola tsy foana ny Covid-19 tsy katra nefa fa efa manomboka mivatanteraka ireo fepetra iadina amin'ny eo aretin'ny mandoza io. Natao fitaovana politika ny amiana ara-pahasalamana teto amintsika ary tsy lahara-pahamehana amin'ny mpitondra mihitsy izany. Misy akony ratsy ho an'ny firenentsika izany ho iatrany ny solombavambahoaka Jerry Andriambolaina indrindra fa eo amin'ny lafiny fizahan-tany. Amin'izao dia torasan'ny fanoherana no manisy lanja izany fanaovam-bakisiny izany. Tsy aivony etony fa ny mpanohitra no nampisehoatra tamin'ny fanentanana amin'ny fanaovam-bakisiny io. Ny 10 volana Jona lasa teo tokoa no nampisehoatra fakana tahaka ny flu marika ravalmanana raha nanao vaksiny. Hatramin'izao
dia mbola nanamafy ity filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara ity fa tsy misy atahorana ny vaksiny. Manentana ny rehetra trany ny filoha Marikaravalomanana anao izany. Manoloana kosa indray ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny komina Alasora sy ny manodidina iny dia nisy ny fanapahan-kevitra izay noraisiny teo anivon'ny komina miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana eny an-toerana. Nisy araka izany ny fivoriana izay notariny olom-boafidy ao an-toerana sy ny mpitandro ny filaminana mba hamahana izay olana izay raha manomenjanahary sy Manora Malala. Tsy azo atao ny mivezivezy manomboka amin'ny folora alina ao amin'ny komina Alasora amin'izao fotoana izao. Izany no noraisina dia noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana tatoato ao amin'ity komina ity. Raha ny angom-baovao izay natao dia any amin'ireo toeram-pisotroana sy ny toerana misy lanonana no ialokalofan'ireo mpanao ratsy ka rehefa mikatona ireo toerana ireo dia manatanteraka ny asa ratsiny. Satria raha ny teto Alasora fotsiny zany zao dia nisy karazana ohatrany hoe fanolanana mihitsy koa tany ambadika Alasora tany teo ihany koa tery amina fokontany Ambodivoanjo izay nisy atao hoe fandrobana mpivarotra zany grossiste izay nazahoana izy ireo 5 tapitrisa dia voaingana ihany koa tao amin'ny komina Nosy Avagatra tamin'ny Sabotsy teo nisy nahitana faty olona anankiroa koa zany tamin'izay hoe fandrobana nataon'ireo tsy matohitody ireo zany. Dia izay indrindra no natonga anay hoe aleo mifampiresaka amin'ny mpitandro filaminana ahafahana manaina andraikitra zany eo ihany koa ny andro masom-pokon'olona zany izay efa fiaraha-miasa amin'ireo mpitandro filaminana ireo zany. Zany hoe ireo mpivarotra zava-mahadomelina ireo koa zany miaraka nataoko io na rongony io ireo sefokotandry ndraikitra koa zany dia efa mivoriana momba an'izay zavatra izay satria ny olona amin'ireo sefokotandry eo mahafantatra le olon-dratsy ao tanàna izy dia tsy mena tsiny koa nefa izy fa matahotra ihany koa izy amin'ny ainy dia izay koa tsy asa izy ireo manondro an'le olona hoe tsy misy ohatr'izao tsy misy ohatran'izao ka izay no mahatonga ana miteny amin'ireo sefokotandry eo tsy azo ekena tsony zavatra ohatran'izany satria teo hoe tena hoe sanatriavina mety hoe ndray tsokombakomba ve ny eritreretan'ny olona azy zany raha tsy mandraina ndraiky zany ireo sefokotandry eo amin'ny fanorona an'ireo mpitandro filaminan'ireo amin'izay hoe fivarotana zava-mahadomelina zay sy eo ihany koa fivarotana toka gasy any anelakelan-trano any zany. Ny fahatsapana fa mandrendrirana antsy ny vahoaka eny an-toerana noho nahatonga ireo olom-boafidy ao amin'ity komina sy ny distrika ity andray izao fanapahan-kevitra izao. Antony mampirongatra tsy fandriam-pahalemana io ny fironan'ny tanora amin'ny fidorohana zava-mahadomelina vokatry ny tsy fananana asa miseho eto amin'ny firenena ankehitriny raha ny fanazavana hatrany. Iroson tsy ho ela ny fameloma maso ny antoko-tify Madagasikara ao amin'ny faritany Toliary raha ny fanazavany Maître Eliso izay isan'ny mpitarika ny antoko any an-toerana. Ny daty avy amin'ny birao foibe sisa no andrasana ankoatr'izay moa dia nitondra ny zava-misy marina ao Toliary ihany koa ny tenany satria tatoady tokoa mantsy dia tsy sasatra ny nanao be midina tany an-toerana Irajoela sy ny ekipany. Fisesika izay mamono afo tanteraka amin'ny vahoakan'ny Toliary ho iatran'ny fanazavany. Ny antoko-tima amin'izao fotoana izao dia mbola ao anaty ilay atao hoe redynamisation, izany hoe fameloma maso, fanakambanana ny hery. Dia ny antony fivoriana androany moa natonga ny niakatra taty nisy fanasana nataon'ny président mpanorona antoko-tima kasika an'izay redynamisation zay. Dia io aloha zany no mbola imasoanay efa mipetrapetraka ny zavatra rehetra fa rehefa vitanay ny izay asa nankinina taminay zay dia eo zay vao miroso amin'ny dingana manaraka. Raha makasika ny Toliara manokana aloha resaka sosialy mbahoaka dia itovizana amin'ny era Madagasikara io ary fantatrika moa fa hatramin'izay dia klasina fa hoe faralahy foana Toliara. Io zany tsy dia hoe faralahy Toliara fa tena atao zany izay ampahafaralahy Toliara mba hafana zany mampiasa azy amin'izay fomba itadiavana anazy. Anatin'ny fahoriana sy ny fahasaranana ny vahoaka dia manao be midiny dia manao fampanantenana satria aratsika malala fa anatin'ny fahasairanana zany moa dia tsy afaka mikofoka tsy afaka dia manana hery loatra hoentina hoe miaina sy manohitra ny zavatra tsy mety dia izay zany tiana araraotina eo mba handemena sy amonona n'le hetsika isan-karazany izay atao any fa zay mino sy mieritreritra fa tsy antsony le vahoaka tsy antsony le vahoaka fa ny akamarony amin'izao dia efa tonga saina ary efa ny tabataba eny an-dalina sy ny manao avy feo zany tsy ataony
fa mitady izy a ny fitondrana zay hoentin'ny antokotima zay noentin'ny président Ravalomanana. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampianarana informatika maimaim-pona izay karakarain'ny tanora tim eny amin'ny boriboritany fahinina. Tonga maro ny tanora eny an-toerana niatrika izay andro voalohany androany izay. Ramano Menjanahary, Manora Andriamalala. Tanora miisa 520 no isitraka fianarana informatika maimaim-pona avy amin'ny tanora tiako i Madagasikara ao amin'ny boriboritany ny fahenina. Aritra 4 volana ny fianarana ka isy ny fizarana sertifika aorin'izay. Tanjona amin'izao hetsika izao ny fanampiana ireo tanora izay sahirana amin'ny fisitrahana izany vokatry ny krizy miseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tamin'ny taona 2000 moa dia hoe zay ny slogan mipetsaka foana hoe zay tsy mahay informatika dia namany tsy mahay abidi, dia zay mihitsy no ho averinay foana hoe zay tsy mahay informatika zany amin'ity 2021 ity dia tsy mahay abidi, ka apprécienay ny tanora hianatra izany informatika zany satria tena ilainy io amin'ny sehatsasa maro samihafa ary vitsy ny tanora no manao an'izay zavatra zay. Ilainy io zany satria hitanay hoe tena sahirakirana ny tanora ary hiatrikana amin'izany sehatra ny asa zany. Targetra apetraky ny filoha Marc Ravalomanana izay mpanorona ny antokotiko i Madagasikara ary lahara-pahamehana tamin'ny fampianarana ny zaza malagasy. Himasoana izany hoy ny tanora tiako i Madagasikara ao amin'ny boriboritany fahenina satria zava-dehibe ho an'ny tanora malagasy ny fahaizana mifehy ny teknôlôjia amin'izao vaninandro izao. Filompanorona président Marc Ravalomanana dia ny tena ny fanabeazana tena zava-dehibe aminy, dia tohizanay ety amin'ny ety fotony izay zavatra zay. Tohizanay aty zany ampitainay ny ho an'ny tanora ety Ambohimanarina hoe afaka mizara fahalalana maimaim-pona ny tanora ety Ambohimanarina, tanora tiako Madagasikara manome maimaim-pona satria nahazo maimaim-pona zay dia manome maimaim-pona ho an'ireo tanora ireo. Hafaliana no tazana tamin'ireo tanora izay tonga ny soratra anarana tamin'izany ho an'ny androany. Zava-dehibe tokoa ny tahaka izao hoy izy ireo satria sady manampy ny tanora no manampy ny ray aman-dreny ihany koa. Ilain'ny tanora ny cours informatika amin'izao fotoana izao, dia ilain'ny tanora mihitsy satria be dia be ireo tanora mila an'izany informatika izany satria amin'ny sehatra izao tontolo izao dia ilaina mihitsy ny informatika, efa mandroso be ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Tena zava-dehibe tokoa izao dia hisaorana be dia be feno ny jeune team amin'ny 6e arrondissement. Za efa ela koa nandery mitianatra informatika dia zara koa misy gratuit mba ianarako. Amin'izao aloha zany na ohatry ny fitadiavana asa zany izao raha vao ohatry ny tsisy informatika dia efa tsy tafiditra zany ianao. Dia zany tena ilaivako anazy satria tiako zany za mba havoafehy anazy. Dia fiainana rehetra zany efa ilaina mampiasa teknôlôjia daholo dia ilaina ilay informatika. Santatra ambavarany ihany moa izao andiany voalohany izao raha ny fanazavana avy amin'ny tanora tima ao amin'ny boriboritany fahenina. Etsy andaniny dia mbola isy ihany koa ny fampianarana teny pirenena vahiny toy ny frantsay sy ny anglisy. No ny fahaterentoerana no antony nahatonga ny famerana ny isan'ny ho an'ny mpianatra ho 500 io ho iatrany ny nambaran'izy ireo. Lafin-zavatra maro kosa nanisany vohitra tao anatin'ny fandaharana Sahila zao na raha nateto amin'ny fahitalavitry ny Mbs Sabotsy fintin'ny ando miaratiana sy Andra Rakoto malala amintsika izao. Tokony hiova ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Maro ny zavatra tsy maintsy ary mila ovana mba hiatsara sy tondra ho amin'ny tena fampandrosoana marina eto amin'ny firenena. Mila mandray ny andraiky ny rehetra ahafahana manatrarizany tanjona izany indrindra ny tanora. Fahatsapana sy fahalalana zay hoe leva politika dia ohatr'izao le izy ratsy foana zany tokony negativa foana. Nefa ny za mahita hoe tokony fotoana zany zao ahafahana hoe manova an'le izy hoe ny fanaovana politika dia misy endrika hafa koa hitondrana anazy. Io zany tsy misy hoe resaka hoe tanora io na efa olon-dehibe io dinosaure moa filazantsika azy fa le hitondra le politika mihitsy na olona lehibe na olona kely na vehivavy na lehilahy araka le resahanareo teo tokony manova an'le fanaovana politika amin'izay zany. Za tsy tantara hoe inona daholo le ratsy tao anatin'le politika rahatsika malala reny dia miezaka tsara atao zany dia niezaka mba ahafahana manova an'izay zavatra zay. Misy teboka ray fotsiny ohatra ny hoe miezaka tsy mampanantena zavatra geza be tsy ho vita. Zay zao hitako hoe ezaka anankiray azo atao hoe
aloha zay zavatra eritreretana ho vita no tenenina fa tsy mijery zavatra lavitra be de lasa satria zay le anisan'le miteraka le fahasorenana ho an'le olona hoe sy mandainga fotsiny reo am'izao moa lefa malaza le oeraoera fotsiny zany de aloha zany zay zao anisan'ny teboka anankiray hitako fa itsika aloha zany efa tokony mila manova am'izay ny ataoko hoe mpisehatra eo amin'ny resaka politika indrindra moa zany ho any am'izay le tsaratsara kokoa zay satria entina ampanjoana mazava azy le politika. Ankoatra io, anisan'ny teboka lehibe nisongadina sy nitondra ny fanazavana manokana ny mahakasika ny tontolon'ny fandrarana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Nambarany fa tsy hisy mihitsy fampandrosoana vanina raha mbola miankin-doha amin'ny fanafarana entana ny ivelany foana ny firenena. Ny lafin'ny famokarana sy ny fambolena eto an-toerana no mila atosika sy homendanja kokoa. Za zany tsy de tena manaiky loatra n'ilay hoe manafatra entana be da be tsika satria za zao anisan'ny malahelo misy fotoana hoe tsika moa zany tanora ketchup zao ohatra ny tsika eto Madagasikara ke tsy mamokatra ketchup mihitsy fa tena hoe afarana fa ny ivelany daholo izy nefa tsika manana voatabia be da be ohatra zany sehatra zany zao hita hoe azo velarana akoatran'ny hoe ireo zavatra ilaina andavanandro ny falazaiko teo hoe tena sehatra tokony entina ampandrosoana firenena anankiray de misy anankitelo ihany tsika moa zany nosy de afaka mikarakara an'le resaka fizahantany nisy covid teo iny zavatra hafa mihitsy fa any amin'ny resaka sehatra mifambolena sy mifamokarana zany tena hitako hoe tokony ihany ny ampiana nefa ny any am'izao fotoana zao tena tsisy mihitsy le fanampiana fa aty amin'ny sehatra ny service aty daholo misy amin'ny ankapobeny de zay tena mbola anisan'ny tsy mampandroso an'le izy. Lafiny zavatra maro no voaresaka tao anatin'ity fandarana ity toy ny mahakasika ny tanora sy ny fanaovana politika fa nisongadina ihany koa ny raharam-pirenena ankehitriny anisan'izany ny sosialy ny fampianarana sy ny maro hafa. Global News ahoana marina ary ny horonan-tsary Kongo Fuyoga no arahanao rehefa avy eo rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao dia izay ihany koa ary no manakatona tanteraka ny fotoanan'ny vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahako anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny sampana fampahalalam-baovao ny MBS manome fotoana ho anao amin'ny alatsinainy amin'ny fito ora sy sasany indray raha herinandro farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra ary veloma tompoko.